Fautanareo androany raha mbola iverina ny fautana hatramin'ny eny ianao miomana anao fa agosy raha ny agosy manondro dia veloma tsy akitsitsy io satria raha voadiso amin'ny zavatra ray lozy dia meloka amin'ny izy re tsy izy ihany mety tsara fantatry olona manao ahoana moa no atao batisa eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoy ao amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo ny olona efa nibebaka amin'ny tokony hatao batisa tanao zay olona efa mahay mieky ny fauta vitanao firy vady ny fanangalarinao gay mare fauta vitanao ifona amizay anao androany io ary eky ny fautanao etika amizay anao tsy miveriko zany tokony atao fa zazakely manakiny am-piangona agny zaza mena vava natao ao vita batisa da confirmé siny da ok tsy tokony ho zany mihitsy ny tokony ho izy tsy tokony zazakely io no atao batisa fa zany hoe hoy Jesosy zay manatinahy zaho okany zaza anatinahy akato azy ny fanjakanao raha indesinao manatona azy na zazakely na iny dia ataony daholo ka zaho apôstôly Jesosy koa ny apôstôly tety nandalo fotsiny nandalo ka zay manatona azy alefany daholo zay mahatonga ahy manao batisa ndady zazakely alefako satria zaho nefa ody farepetra-kela ka tsy mety ataoko le zaza sao dia anomezany tompona ka tsiny hoe naony ianao lay nalefako tagny ianao dia noentiny mamanokena agnato anao le zaza tsy nataonao batisa na iny anao manaotry zany sao dia voahely ka dia aleo ataoko fa ny tena droit ny olona efa mahay miekiny faotana zay tokony atao batisa mazava tsara ny ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny fadimy hatramin'ny fahaenina misy an'izay ny olona efa nieky ny fahotana no atao batisa tanao tanao fa tsy zazakely ko tsy mana fao firy sipanao antaniko anao firy sipanao vadobona angalarinao nareo koa vavy reo zay daholo ny boaty efa nombanareo nareo firy nangalarinareo nangaro postage fatany zany tsisy fahotana madio tsara tanao ne fino aletikinao ao io ro atareo batisa nefa avy n'apôstôly mpamonjy aletiky izy elany ka hoe zaro amin'ny lalakaleany zaza raha vitako batisa io androany dia zaro amin'ny lalakaleany amizay zay neny izy ao ty izy ihany dia mafisina fanatrany le izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa eo amin'ny andiny faraika ambefapolo manao hoe ny olona efa nandray tsara ny tenin'Andriamanitra no atao batisa ao zao sy koa misy raiky ty aleo mahay mandray tsara ny tenin'Andriamanitra maka mahay mandray ny tenin'Andriamanitra ve anao zazakely firy taona ty ray taona efa mahay mandray ny tenin'Andriamanitra anao mitenena hoe arefa mitenena tsy mahay mandray tana zay ary izy olona mahay mandray tsara ny zay vo atao tana raha natao any ny fandiniha raha zaho ny tsara ny raha fiangona zokondreo fahotana aby raha ataonareo any ia ahoana ny olona tsy mahay mandray tsara ny tenen'Andriamanitra ataonao batisa dia lazainao hoe vita batisa iny vita confirmation da hamasiny fa zany hoe tsy azo atao le amin'ny tsara havelao samby anao ny azy fa amin'ny farany tompony agnavaka ny olo sy ny fizy any olona mafisina trany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo eo amin'ny andiny fahina amin'ny telopolo ny olona tapa-kevitra ary tsy hipody afara no atao batisa efa tapa-kevitra ve nareo fa tsy anao fanao tontolo zao tsony ao kosa manontany an'ity tapa-kevitra ve anao androany tanao tsy namaly misy zazakely tapa-kevitra va ianao tsy mahay mamaly tanao ny olona efa tapa-kevitra ka tsy nitoditodoka intsony fa nompo an'i Jesosy mandra-pahafatiny ny ainy zay vo tokony atao batisa mazava ane le fampianaran'i Jesosy fa zany hoe ho lavy ndraty fariseo reto e toerindreo hatramin'ny taloha io hatramin'izao io mahavy agnenjendreo nakahy tsaratsara tsy izy igny bibidia mpaminany sandoka tao ary fa hitatsika ela fa tonga ao hitatsika ny mpaminany sandoka na zaho na zareo tompony tsara azy za mpanavitra vahoaka fa tsy mba manao zavatra sandosandoka zany aho ie dia inona mahazava-dehibe ny batisa dia ao amin'ny Matio manamarika an'izay ao amin'ny toko fahatelo manomboka amin'ny andiny fahina ambifolo ka hatramin'ny fahafito ambifolo misokatra ny lanitra ho an'ny fiainana mandrakizay eo vao tena ofisialy ny mahazanak'Andriamanitra ny olona iray raha fa naletika teo anaty rano Jesosy
dia nisy feo midina avy any an-danitra niendrika toy ny voromailala dia niteny izy hoe indro ny zanako fahalalako izay sitrako izy ny inonareo fa izy naharinany tanao teo vo nisokatrany zay vao tena afaka manao aba tanao miala bakao anao vasa anao abaray fa tsy raha mitetekinao kely ary fotsiny io anao bakao fa tena manao hoe raha io sotranao afa vita ny famonjena zay mahavy ny teny hoe zay minsy atao batisa no zay tsy nateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy hiditry ny naiza zao ane ty raha ty fa tsy haindreo raha fa toerindreo ka tsy mba misaotran'Andriamanitra reo fa toeto tany a Madagasikara ny mpamonjy avy any an-danitra fa tsy fantan'izay ataony inona no natao tamin'ny fahazazana eo amin'ny marika toko fahafolo manomboka amin'ny andimy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo eo ary izy teny soa ny teniny fitsofany rano no natao tamin'ny fahazazana zay ary izy zay ary nataon'i Jesosy zay mbola ny kely Jesosy dia tsofina rano tao ampiangona zay le batemy io le safandoka atao avady hoe batisa hoe fitsofany rano nefa tsy mbola batisa zay ne mahavy ny tenina manitra ny baiboly hoe ny batisa dia indray ihany tsy mba atao indroa disy tsaratsara manao batisa indray ihany ny voalala atao ny batisa indray ihany dikany zay say batisa hoe fa batisa dia ty le atao hoe batisa baptisé la anao miplôzy ny vatanao no mitondra anao miplôzy zay atao hoe plôzé andeha hiplôzy anaty rano a fa anao atao batisa olona ny mandetika igny atao hoe baptisé adetika zay mahatonga ny anaran'ny John hoe batisa mpandetika i John nampanao mpandetika John nampandetika John nampanao fa tsy John mpitsodrano ha fitsofany rano no atao la ambozaza ny olona tsofina rano aloha raha fa lehibe ny olona dia mila aletika ny fahotana atsoboka ny fahotana zay vo afaka anao fahotanao ataonao etony ny fahotantsika anao mikelikely io ambarakanao amara-pahabenao fahotana firy vitanao efa manjaty ny fahotana vitanao kelikely manahaka an'io atao batemy dia vita hoe confirmer machine dia machine confirmer dia machine ok zay i bebe amizay izy roa amby folo tao amizay miaraka alefany amizay ny fahotana popa trapa fatesana amin'igny da any amin'igny agny vao manenina nanenina ihany a pasterana ihany io tsy nampianatra tsara kinina koa ringana ny olo koa tara mandeha amizay ny tena ny baiboly hoe ringana ny olo koa noho ny tsy fahalalana agny avandain-drano dia gidragidrany le fiangona zoky ny vahoaka agny dia tena mitomagny aby ny vahoaka vita batisa regny nefa vahoaka efa roa arivo tomagny daholo ny olo gidragidrany le fiangona zoky nareo dia matsizy io rano tsy izy io nareo dia manaikinaiky foana ny tsaratsara iny le lanota iny ha ozala le lanota zany Jesosy nandetika olona io Jesosy koa ne nandetika olona nanao batisa amin'ny rano be misy Jesosy nahoana ianao dia misaky miteny an'izany dia le kaza miteny ratsy ny fanamasina ka tsy ahazo famelana keliky mitsy mandratry dia tizy ihany afarafara ao dia mafisinao amibioka hatrany le izy eo amin'ny toko faharoy andininy fahaefatra amin'ny telopolo Jesosy izay natsoy ny Simeona rano nitsofony Simeona rano raha mbola zaza hitanao i Jesosy zany noentin'ny reniny noentin'ny Maria tagny am-piangona satria reo josy ka ny josy vao teraka dia fandesa am-piangona ao tsofina dia le hoe voafora hitanao ndesagny nitsofony rano izy tambola kely hitanao raha fa le toizonay mbola misy ambanimbany ao koa dia eo amin'ny Matio toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo Jesosy zay nataony taonina batisa rehefa lehibe hitanao tsy indroa zay zay ery izy hitanao mazava tsara izy zay fa ny fariseo tsy ao mihitsy izy efa nandà taloha ka efa nandà ny Jaune igny vo nandà koa nandahatra zay ny fariseo izy mandoria am'izao fotoana zao mamaly mihitsy raha fiangona zotra tsy mety aletika zany io avelao eo reo avelao eo tavela eo fa hitsapa ny kiondreo reo tonga an-danitra eo hitsapa dia milaza hitsapa tena hitsapa ao reo vao manenina tena latsaka akady
latsaka andavaka tompo nahoanao e efa namoaka deminy tamin'anaranao ny aho e inanao zao ny aho e navita tilikambo ah navita fiangona be ah navita otrzao ah tsy fantako anao ozy navitaiza efa niteny aminao ny baiboly tsy mety tsy miletika ny ranonareo ozy androny akara ty an-danitra mbola tsy mety anareo ary ka ny mpampiantrinao ihany no misy lalanao amin'ny andro fary izo tonga no apôstôly be bakagny midina ty anavitra azy mbola bokainy koa enjehiny koa zaka asa makany voron-kapon-dra pastera mandraina ka roandreo aby zay pastera mandraina ka do roandreo daholo aongana anao aongana ndray tsaratsara lelanotay aongana palahelo efa nagataka tamin'ny topatopa alao amizay ka atandea ody amana reraka be ah fatanainga aho satria alako misy le mipetraka ato sarota larany zanak'olombelo ndray vita batisa ohatrany zao a raha vita batisa samy mody a tonga tragno any avy le pastera taizy ndry anao batisa taizy tsy manefa sa tompotsony anao tsaratsara tsy mandray hoe iaho e le pastera hoe ny fandresanga alo anavitra anao rano fandraisa jesosy nao impirina mpandray indray fotsiny fa ty fandraisa maro san'andro andray koa amin'ny herinandro andray koa tsy io mihitsy no agnavitra anao tsy fandraisa fanasany tompona avoakonjy anao fa ny finoanao an'ilay kristy velona ao anay indray mandeha fotsiny jesosy nampandray dia vita nangatya ity ozy ny rako pasaka androany sitonareo mba hatao fahatsarovana lasa izy dia tsy nandray tsony ny mpianatra nazy fanjakany lanitra fa tsy ho fandresy eo mihitsy ampitamba izy ny pastera an'io dia agny dia malefaka ny finoa tena voa fa tena nalefaka hafafitaka azy zany edy eo anao abe ozy ny devoly amin'igny ajanao ozy taty anao zay ary anao vomanometsy tsaratsara nibatisa anao navery ah tsy nibatisako navery anao fa ny finoanao tsy ampy tompo efa miteny hoe tany mafy zay anagnanao misy dikany zay teny zay misy atony zay teny zay misy fehiny zay teny zay misy fifeheza zay teny zay misy matoa teny zay misy ety milaza zay misy matoa teny zay teny hoe tany mafy misy dikany zay fa tsy haitsika olombelona ny dikany hoe inona le dikany hoe tany mafy alatsaho mafy ao anatinao ny zay anagnanao mba tsy hisy paka raha ka ny fampianara omeko anareo ane laza aminareo afa fampianara anavitra anareo tonareo any fanjakana alleluia isavatovakiny mpiandro many ato anatin'ny boky andeha izahiny foana izy ty fampianarana batisa zany izy ty anatin'ny boky andeha izahiny foana jerentsika teo fa ireo fiangonana zokon'ireo no noratra nyty dia anaovandreo fandraisandreo amin'ny batisa zany ato dia vakitsika manko dia miara-miaino atsika dia miara-mandray fanoharana sy famantarana ary tombo-kase mametraka fanontaniana zany izy dia valena lazao ny fanoharana ao amin'ny batisa sy ny hevina dia ataony voalohany hoe hevitra ny rano ny hevitra ny rano zany io rano anaovantsika batisa io misy telo zany telo ny antony io rano io zay zany anaovandreo azy ato fanadiovana zany voalohany ny hevitra ny rano izy rano anaovana batisa io fanadiovana zany voalohany fanadiovana no asan'ny rano koa ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no manadio ny mpanota ary ny fanoharana ary ny fanonana ny anaran'Andriamanitra amin'ilay atao batisa dia mampiseho fa Andriamanitra ny tompony manomboka androany dia faharoa ny dikan'ny rano ao amin'ny soratra masina ny rano dia mbola manana hevitra roa lehibe sy toa mifanohitra dia mifanipaka zany ohatrany hoe mifanipaka sy hevitra lehibe anankiroa zany ny hevitra ny rano ao amin'ny baiboly ohatrany hoe mifanipaka dia exemple ozy ao amin'ny Genesis toko fahenina ambin'ny fahafito ny fitsaran'Andriamanitra zay zany hevitra ny rano voalohany fitsaran'Andriamanitra ohatra ozy safogany tamin'ny Noa
ohatrany hoe famonoana zany. Famonoana. Zay le matetiky fanena amiko foana ny pasteur amiteny an'izay. Hoe zay aletika amin'ny rano dia efa tahaka ny safidrano taminao dia agny anao. Safidrano izy. Fitsaran'Andriamanitra dia faharoa, heviny faharoa izy ao amin'ny Salamo 23 dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Ohatrany hoe fanosika zany zay zavatra zay amindreo hoe fitsaran'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra azavany amin'izay le fahasoavan'Andriamanitra. Izany hoe sady milaza fahafatesana no manambara fiainana ny rano. Raha io hevitra roa zany jerena. Izany indrindra no asa tanteran'ny fanahy masina ao anatintsika. Mamono ilay olona taloha izy sady mahatonga atsika olom-baovao manana fiainana vaovao. Devitra ny fahatelo, eto izy tena miaika, tena izy io batisa amin'ny ranobe io. Izy io izy, tena izy. Fa jerentsika moa hoe antony andraisany azy. Araka ny ambaran'ny apôstôly, ny fanotriana ny olona ao anatin'ny rano sy ny fananganana azy indray avy ao. Lesa zafady araka ny ambaran'ny apôstôly, ny fanotriana ny olona ao anatin'ny rano sy ny fananganana azy indray avy ao. Fomba fanaovana batisa taloha izy io, mbola arahin'ny fiangonana sasany dia sary ny fiainan'ny Kristy maty fiaran'ny fiainan'ny Kristy ny sary ny fiaran'ny kristianina maty sy mitsangana amin'ny Kristy. Izy zany tena miaiky ny batisa amin'ny ranobe fa taloha io zany fanaovam-batisa taloha izy io dia mbola arahan'ny fiangonana sasany amin'izao fotoana zao. Nefa Andriamanitra miteny hoe Andriamanitra sy miova ho maly sy an'io. Hitanao? Ato izy miaiky sotran'ny pasteur mamitsika. Miaiky izy fa hoe izy marina io izy. Batisa amin'ny rano fa zany hoe fanaova batisa taloha. Hitanao? Ianao indray zany no hanova ny asan'Andriamanitra. Ianao fiangonao malimaly reo. Ianao vo malimaly io. Izy ny velo taloha. I Jesosy va ny olombelona. Nefa Jesosy nanaiky atao tamin'ny ranobe. Nga Jesosy misy baiboly andian-teny namoana hoe foagno atretiny batisa amin'ny ranobe. Mba zareo hoe zay. Ampitadiavandreo am-piangonana zay omeo anay hoe ny verset zay namoagna an'Andriamanitra le batisa amin'ny rano takeo amin'izay. Ary omeo anay koa le teny agnaty baiboly hoe batisa batema. Omeo anay hoe la misy batema ao. Reo ndray milaza tahay loatra mizesta ka satria iaho ny tena iaho ny tena izy. Teo le janona matsy teo le blenga ndao fa blenga kanao aria. Agny tsy tena janona agny. Tamin'ny blenga amin'ny afo betongo dia pa ary akosy ary tsisy resaka. Matoa izy io nataony zalahy manam-pahaizanareo ezaka hivadiany amin'ny teny gasy hanavitra antsika malagasy. Zay ngely izy. Fa za koa ny mana bokiny teny frantsay, teny anglisy, teny anglais. Manano zany koa izy. Fa nataony zalahy ezaka ny seren'Andriamanitra misy reo manam-pahaiza taloha paparazia taloha reo hamadika azy amin'ny teny gasy. Aindrana mba hanavitra ny zanaky malagasy. Satria mampalahelo le pied à gauche. Izy le pied à gauche. Mahatra loatra ny firenenantsika dia tsy mba mahay zavatra. Petsaka ny ringana dia nataon'Andriamanitra ezaka mba hamadika ny baiboly ho teny gasy hamonjena ny zanaky malagasy. Fa zany hoe natahotra le problème dia ty ambarako anareo. Ino fanady ny fifoasana dia natahotra anao batisa amin'ny ranobe aby. Satria niblokevan'ny fiangonana. Eo ane lava le olona nifoasan'Andriamanitra. Toro nifoasan'Andriamanitra neny lava niblokevany FLM. Dia tsy afaka anao batisa amin'ny ranobe intsony. Nefa panao batisa amin'ny ranobe mihitsy na rano tompo azo bakany. Tsy afaka ny oatra raha vao nitratrany FLM dia ao. Ka sanatria tsy hoe zaho miteniteny fiangonan'olo velako tsigny zay tsy mandratsiratsy ny FLM na katolika na fizikemy tsy mandratsy fa resaka. Luteranina mako izy amin'izao fotoana zao. Nefa izy fifoazana. Tsy luteranina namoana azy fa hitanao? Nefa ny baiko ny luteranina narany ny lava ravaka farafara. Hitanao? Tsy tanteraka le batisa tamin'ny indro ny vahoaka fa very. 70 taona taty aoriana vao nekeny zareo. 70 taona taty aoriana vao nekeny. Farany dia nanaiky tsy fidiny baka
reo fifazana aby reo feziny fiangonana de tsy afaky nanao farany namoany re voibe koa izy fazo koa re voibe ka hay fezina ty fezina ty voy politse ty fezina ty politse ambany kely politse ty tsy azo ty voy tevinao andeha farany de avitra amizay nivahoaka fa tonga ka zay mbola misalasala amizao fa tovavany voibe zao to ko voy tompony rano ba avy anaty rano an'io fa zany hoe agnaraka tamina dalo anaka mako zay re voibe dy re mesibako dy re voibe agnaraka tamina dalo fa ankehitriny zao fa tsy voibe tsony fa tsaratsara efa niova araly efa rajao keliny jesosy efa niova fa tsy raha voibe tsony zay zany ny fampianara batisa nomeko nandroany azonareo tsara zay na zava tsara zay mino afa hitazona mafy nareo manomboka androany amy fonanareo mino afa tsy rebereben'olo tsony nareo amy fonanareo tsy anara-piangona akory no avonjy anao fa ny finoanao no fa zany hoe ny fiangona tsy azo elana raha ohatra mbola manaiky anao izy de midirao ihany raha fa tsy manaiky anao izy mila atao rangaty toko reto ny voaroka io vavolombelo voaroka tamin'ny fiangonandreo io voaroka io nandrainaka tagna andriba reo nandrainaka de voaroka tonga de nitoka reo de namorona